dia faly miarabantsika rehetra indray a tonga eto amin'ity fotoanandroanyity a dia faly ihany koa miarabantsika rehetra izay manaraka en ligne na mpitaindavitra amin'izao fotoan'izao a tonga eto a isika iaino ny fampianarana tsy misy kilema izay a tena fifaliana lehibe satria tena hoe fahalalana ho an'ny fiangonana ary indrindra ihany koa fiainana ho antsika tsiraray avy a izay a mandre an'izany satria tena aina ho an'izay mahazo azy a ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny tenin'Andriamanitra ka izany mahatonga antsika tonga eto androany a tena faly a ankalaza ny tompo indray raha sitrakareo a dia andeontsika hitsangana androany a dia hivavaka isika dia hideran'ny tompo ametraka ny tompo a an'ity fotoana androany ity Jesosy ao misaotra anao indray zay ny amin'izao fotoana izao a raha misy ny dera raha misy ny laza raha misy ny voninahitra dia ho averinay ho any aminao rery ihany Jesosy eo indrindra fa amin'izao vaninandro farany izao Andriamanitra izay tena akatoko ny fiavianao a dia tena voamaika misy fisokafana ho anao ny fonay tompo indrindra tsy aminao rery ihany fa ny fisokafana ho amin'ny sitraponao fisokafana ho amin'ny teninao Andriamanitra ka androany zay dia mametraka aminao an'izao fotoana izao a mba enao aneny hitarika enao aneny hitantana n'ity fotoana androany ity tompo anao ny fiangonana enao ny tany rehetra izay manatrika eto a ary tany rehetra ihany koa Andriamanitra izay mandre amin'izao fotoana izao a androany zay raha nome voninahitra anao Jesosy dia aoka ianao hitoetra eo ambonin'ny fiteranay satria amin'ny fonay iray manontolo tompo no ankasitrahanay sy ankalazanay ny anaranao indray a amin'ity androany ity Alleluia Alleluia andao rahantsika tehaka izany ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay miandrandranao nahita famonjena no hery ny anaranao ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay miandrandranao nahita famonjena no hery ny anaranao Medrika uderaina ny anaranao Medrika kalazainy izao tontolo izao lay anaranao magaky indrindra fifaliny tany rehetrianao Medrika uderaina ny anaranao Medrika kalazainy izao tontolo izao lay anaranao magaky indrindra fifaliny tany rehetrianao Jesosy eo ndao arahantsika tehaka izany Alleluia ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao Jesosy Alleluia ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao
tompo anao ny voninahitra mandrakizay. Raha misy aja tompo, raha misy mendrika ny fideranay dia anao irery any Jesosy. Eo amin'ny saina ny fahalebiazanao izahay, misaina ny Mandriamanitra anao izay mitantana ny fiainanay, dia tsy manana fihetsika sy toe-po hafa izahay ankoatra ny ankohaka aminao Jesosy. Iaika anao Mandriamanitra ianao, satria tsy mijery ny fiainan'iza n'izy izahay, fa raha mijery ny fiainanay rery manokana fotsiny izay tsiraray avy, dia manamarika fa misy Andriamanitra izay mitantana ny fiainanay. Tahaka ny zanak'Israely tany an'efitra ny tantananao azy ireo, ny fitafiana izay tsy rovitra, ny kiraron'izy ireo izay nitompo teny an-dalana, ny sakafon'izy ireo, dia tahaka izany mihitsy tompo ny fiainanay eo anatrehanao. Fa izahay tompo atao-ponay reconnaître anao izahay. Iaika izahay tsy andà fa misy ianao, fa iaika izahay fa mitantana anay ianao Jesosy. Masinyanao Andriamanitra, tsy misy nitoanao fa masinyanao, sinyanao, masinyanao Andriamanitra, kumisandrata ianao, fa manerana izao tontolo izao, fa manerana izao tontolo izao, tsisy hery mato ichanao, miankuke wanacheanao, fa masinyanao, fatramizai mandrakizai, tsy miova ny herinao, zavaboary rehetra manaiky anao, fa masinyanao. Tô tena nandratra ny fontsika isika, asandrato ny fonao. Halleluja, halleluja. Tô irlaza isika androany hoe masiny anao. Halleluja. Masinyanao,
fahatram'izay ka homandrak'sainao iray tsizany fahatram'izay fahatram'izay ka mandrak'izay tsapanao vezany tsy miova raha ny herinao zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny anao zavaboary rehetra zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny anao zay rehetra manampofonaina zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny anao tanako no asandratro fa tonga eto ao ideranao tanako no asandratro fa tonga eto ao ideranao ny tanako no asandratro fa tonga eto ao ideranao Jesosy izaokanao mioby anao tompo tanako no asandratro ny tanako no asandratro fa tonga eto ao ideranao ny tanako no asandratro fa tonga eto ao ideranao ny tanako no asandratro fa tonga eto ao ideranao Jesosy izaoka nao mbola iraitsika ihany zany androany nao ilaza hoe hoaty nokony amiko alleluia hoaty nokony amiko fa tonga eto ao ideranao hoaty nokony amiko fa tonga eto ao ideranao hoaty nokony amiko hoaty nokony amiko fa tonga eto ao ideranao Jesosy izaokanao mioby nao velantsika andeha zany fekiny zany ny andao tena hivavaka sika eo anatrehan'ny tompo androany inona no lazainao azy androany raha eto amin'ny fanatrehana ianao inona no loka ny vavanao raha eto amin'ny fanatrehana ianao androany zany tokoa tompo ny vavaka sy kikika sy antsoantso aty anaty laliny fona tena hoe misy antsoantso lalina aty anatin'ny fona tompo ilaza fa mba tinona iny aminay manontolo Andriamanitra fa tonga eto izahay tsy manana zavatra hafa tinona eto
fanatrianao afa-tsy ny fiekenanao tsy manana zavatra hafa-seho izahay afa-tsy ny fiekenanao Andriamanitra fiekenanao Tompo Andriamanitra anao halleluia tsapanay loatra Tompo fitiavanao tsapanay loatra ny fisianao eo anivon'ny fiainanay Tompo ilaza izay tahaka ny Petera hoe ho any amin'iza moa izahay eny antson'iza moa izahay fa ianao ny zava-dehetra aminay Tompo malalo halleluia ianao nanaisitra ny ainay avy any an-tafaka ianao no nisikotra anay Tompo avy any misy anay fahiny iza moa izay nataonao mba hanandrana ny anaranao iza moa izay Tompo no nantsoinao afaka iantso ny anaranao Jesosy tsinitsinina mihitsy izahay kanefa tena antsoinao noho ny amin'ny fahasoavanao noho izany androany dia misy reconnaissance misy fakasitrana Andriamanitra misy fiderana ho anao Jesosy itsaokana ioviana Sandringa Jesus hokawanao reny anjany fiderana sy fakasitrana halleluia tsy misy na inona Tompo ka tokony hiverina ho anaina dia ny kely akory azy fa ny fakasitranay fisaoranay Tompo dia ho averinay ho any aminao reny any Jesosy halleluia isaoraka anao Tompo isaoraka anao fatia isaoraka anao Tompo satria anao noho tonga monjinive isaoraka anao Tompo isaoraka anao fatiai isaoraka anao Tompo satria anao noho tonga monjinive satria anao noho tonga monjinive satria anao noho tonga monjinive reny noho tonga monjinive halleluia Alléluia. Mankasitraka anao zay Tompo misaotra ny amin'ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity misaotra Jesosy satria ny antony hatongavanay eto androany dia andreanao indray miteny aminay manambara ny sitraponao indray aminay efa mitaonanay sahady ianao Tompo eo amin'ny fanatrehanao dia matoky zay Tompo hoe naiza Tompo andrenesanay ny feonao androany dia ikasika anay ny atalalo ny fonay ianao anomana anay ianao Andriamanitra ray
mba ho tanolonaka tokoa anyriny zany teninao zany satria fiainanao anay tokoa Andriamanitra ray ny fandrenesana ny teninao dia aoka hiasa manokana ianao aoka hiteny indray ianao aoka se révéler indray ianao anambara ny ao am-ponao indray ianao amin'ity fotoana androany ity satria tompo tsy kisendrasendra ny fotoana androany fa misy planinao dia misy dafitra ao manokana indray ho anay fiangonanao tsiraray avy arisaky miaona eto amin'ity toerana ity zay Jesosy eo na mandrehany amin'ny tambajotra rehetrarehetra any dia matoky zay Jesosy fa miteny aminay ianao ary manambara ny fitiavanao manambara ny sitraponao isanandro makasitraka anao sady izahay ary mamerina ny voninahitra feno anao amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Amen. Zay miazo toerantsika miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na sika zay eto amin'ity toerana mivantana eto na isika manaraka amin'ny tambajotra rehetrarehetra tena fahasoavana lehibe na fahatsika tafahangona eto foana isaky ny alarobia tahaka an'izao zay ataoko hoe fahasoavana lehibe mbola omen'Andriamanitra dia andehantsika hanomana ny fotsika indray androany satria matoka hoe ny tompo dia manana ny teniny manana ny zavatra ho lazainy foana ahafahantsika tena mandeha amin'ilay sitrapony amin'ilay fahamarinany amin'ilay fihevitr'Andriamanitra dia hanomana ny fotsika sika mba ho tanolonaka tokoa nyrin'izany tenin'Andriamanitra izany dia raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra lalamitsika zay tondra n'izany tenin'Andriamanitra zany androany tenin'Andriamanitra manokana isika tsiraray avy. Donc très heureux de vous retrouver comme d'habitude la famille du Seigneur. Dia mbola mahafinaritra indray mihaona aminareo vahoakan'Andriamanitra tahaka mahazatra Une fois par semaine, indray isan-kerinandro mais c'est toujours encourageant de vous retrouver kanefa mampahery foana mahita anareo et surtout autour de la parole de Dieu. indrindra eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Louer le Seigneur, nous pouvons l'adorer. Afaka mideran'ny tompontsika miankohaka aminy Il s'agit de la parole de Dieu, fa rehefa mahakasika ny tenin'Andriamanitra chose que nous aimons. dia zavatra tokony tiatsika zany tiatsika ny filazantsara Nous voulons défendre l'évangile ary te hiaro ny filazantsara isika et nous ne connaissons pas tout. mety tsy mahafantatra ny zavatra rehetra isika Confiance au Seigneur pour emmener de plus en plus de lumière dans nos vies. fa mahatokony tompontsika mba hitondra fahazavana hatrany eo amin'ny fiainantsika Au début, io zany tsika notre série concernant la sainte doctrine, dia mbola tia mpiandohan'ny fampianarana amin'ny tontolo mahakasika amin'ny fampianarana tsy misy kilema isika important pour le peuple de Dieu d'être établi, izay zava-dehibe loatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny tafahorina de bien comprendre le plan de Dieu pour notre vie. ny atakarantsika ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Nous ne pouvons pas trouver cela en dehors de la parole de Dieu. ary tsy afaka mahita an'izany ivelan'ny tenin'Andriamanitra nefitsika Que X ou Y parle, dit, prêche, na inona mety lazaina na toriny x y nous avons besoin d'évaluer ce que nous prêchons par rapport à la parole de Dieu. dia mila diniantsika tsara ny zavatra torintsika hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve zany Merveilleux, c'est que Dieu, dans sa grâce ary ny tena mahafinaritra dia Andriamanitra ao amin'ny fahasoavany claire, manazava antsika nous fait comprendre et nous révèle davantage ary mampafantatra antsika sy manambara amintsika hatrany izy ny drafiny amin'ny alalan'ny filazantsara et nous comprenons que nous avons besoin de la révélation ary azontsika fa mila ny fanambarana isika Gilles par le Saint-Esprit. ny filazantsara amin'ny alala fanamasina Et nous allons retrouver cette lumière, cette révélation de l'Église ary dia ho hitantsika ny fahazavana sy ny fanambarana momba amin'ny fiangonana sy ny fanekena vaovao surtout dans le Nouveau Testament, ho hitantsika zany indrindra ao amin'ny testamenta vaovao à partir de la lumière que l'apôtre Paul et les autres apôtres ont reçue, miainga avy amin'ny fahazavana izay voarain'ny apôstôly Paoly sy ireo apôstôly hafa selon les instructions de Jésus. ary mazava ho azy avy amin'ny torolalany Jesosy ihany koa. Amen. Amen. Pourquoi nous allons passer notre temps, la plupart de notre temps, dans le Nouveau Testament. Izany no antony mahatonga antsika ka fotoana kokoa anatin'ny testamenta vaovao Pour comprendre clairement la saine doctrine. ahafahantsika mahazo mazava tsara ny fampianarana tsy misy kilema Tellement de doctrines. satria maro loatra ny fampianarana La semaine dernière, je vous ai parlé
un exemple tamin'ny herinandro aho resaka taminareo ohatra concernant la nouvelle naissance. mahakasika ny fahateram-baovao a Pardon. mahakasika ny fanamarinana azafady a On a parlé comme quoi il y a certains qui disent que Christ est mort seulement pour ceux qui seront sauvés. ny resaka isika satria misy olona nilaza hoe ho an'ny olona izay vonjena ihany na fatesan'i Kristy Vous le savez d'avance. satria efa fatamelo hoe vonjena hono izy ireo a Donc il est mort, il a versé son sang que pour eux. noho izany a maty a sy nandatsaka ny rano Kristy ho azy ireo rery ihany Il enseigne absolument le contraire. nefa ny fanohatra amin'izany mihitsy no ampianaran'ny baiboly a Que Christ est mort pour les péchés du monde entier fa Kristy dia maty ho an'io tan'izao tontolo izao ray manontolo et même pour ceux qui vivaient avant lui. eny fa na ho an'ireo olona izay velona tany alohany aza zany hoe ireo olona tao alohan'ny fiaviany zany Et avant même qu'il monte sur cette croix, eny a na ho an'ireo olona izay a velona tao alohany nanolorany any teo amin'ny hazo fijaliana zany comme quoi nous pouvons entendre tellement de choses. ny tena marina zany dia afaka mahare zavatra maro isika La parole de Dieu nous met en garde contre toutes ces fausses doctrines dans les derniers temps. ary ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika ny amin'ireo fampianarany diso aty amin'ny vaninandro farany a Nous avons besoin d'être ouverts, d'avoir un cœur ouvert zany no antony hoe tena mila manana fo misokatra isika à la part de l'Esprit de Dieu dans ces derniers temps, mba hiaino avy amin'ny fanahin'ny tompo amin'izao vaninandro farany izao a de s'aligner, ka hifanitsy avec la saine doctrine, hifanitsitsika amin'ny fampianarana tsy misy kilema parce que je pense que tout homme, satria everiko hoe ny olona rehetra na izy na iza nous avons tous besoin d'apprendre davantage, de comprendre les choses dans l'esprit davantage. dia mila mahazo hatrany hatrany itsika an'ireo zava-panahy hatrany hatrany Dans cette attitude de cœur que je veux vous partager la saine doctrine. ary ao anatin'izay toe-po izay no tiako hifampizarana aminareo fampianarana tsy misy kilema Il y a là et de croire que je connais tout, fa tsy hoe mijoro eto anoloanareo a dia miambo a eo anatrehanareo fa mahafantatra ny zavatra rehetra pas dans cette attitude. fa tsy ao anatin'izany toe-po zany a Je suis ouvert fa misokatra aho à écouter la voix de l'esprit hiain'ny feo an'ny fanahy et qu'il me révèle des choses. ary aoka izy a no hanambara amiko a ny zavatra rehetra Marcher d'un même cœur, mba ahafahantsika rehetra mandeha anatin'ny firaisapo d'un même esprit fanahy iray et avoir une même vision. ary ananantsika vina iray amen Ce matin, je voudrais parler sur le baptême d'eau. noho izany amin'ity marain'ity dia teresaka mibatisan'ny rano aho Nous avons parlé de la nouvelle naissance, resaka isika ny fahateram-baovao parlé de la justification du chrétien, resaka ihany koa tsika ny fanamarinana ny kristianina qui nous a rendu justes hoe toy ny ahoana no nanamarinan'Andriamanitra antsika resaka ny amin'ny finoana ihany koa tsika par la grâce, noho ny fahasoavana no namonjena antsika ce salut emmène dans notre vie. hoe inona no ety ny famonjeny eo amin'ny fiainantsika La première chose que ça emmène, c'est que ça nous emmène à devenir juste devant Dieu. ny zavatra voalohany entin'ny famonjena dia mitondra antsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra Le sang qu'il a versé à la croix pour le pardon des péchés. noho ny ranjena latsany teo amin'ny hazo fijaliana ho famelana ny otantsika En lui et croit dans ce sacrifice, ary izay rehetra mino azy sy mino sorona nataony il est sauvé dia voavonjy izy et en un instant, ary eo ny eo ihany Dieu lui pardonne de tous ses péchés, dia mamela ny elony rehetra ny tompo déclaré juste devant dia amarin'Andriamanitra izy manomboka Dieu. On eo ne peut pas être plus juste que ce que nous sommes aujourd'hui si nous sommes nés de nouveau. mbola tsy marina tahaka izao isika raha toa ka tena nateraka indray marina Amen. amen mino aho fa azonareo zany a Ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de cette série, ho an'ireo olona izay mety tsy nahavita nanaraka an'izao fampianarana mitoy izao kosa hatramin'ny voalohany a je vous encourage à vous mettre en joue. dia mampirisika anareo mba hiainao an'izany a en ligne zany a Parce que je ne vais pas arrêter satria tsy hijanona aho cette série. Là où je vais parler de la sainte doctrine. any amin'ny toerana rehetra izay alehako a dia fampianarana tsy misy kilema foana no toriako a dia tony amin'izany foana noho izany raha tsy manaraka any amin'izay misy ahy ianareo Vous pouvez rattraper dia afaka mamerina sur le site web jery an'izany nareo ao amin'ny site web a na ao amin'ny application mihainao ny afatra rehetra ao a On y va. D'accord. Donc si on va parler du baptême d'eau, iresaka mba batisan'ny rano isika euh,
Nous savons que dans le corps de Christ, il y a différentes interprétations du baptême d'eau. Fantatsika fa ao anatin'ny tenan'i Kristy dia misy fandikana maro mba mibatisan-drano. Non seulement l'interprétation, mais la pratique. Tsy vitany hoe fandikana fa ilay fomba fanaovana azy mihitsy. Donc, aujourd'hui, il y a dans le corps de Christ des gens qui croient que le baptême d'eau, c'est seulement d'être baptisé dans le nom de Jésus. Ankehitriny ao anivon'ny tenan'i Kristy dia misy olona mihevitra hoe ny batisan-drano dia atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fotsiny. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, Fa rehefa mijery ny bokin'ny asan'ny apôstôly isika, vous verrez que les apôtres ont ordonné que tous ceux qui sont sauvés soient baptisés dans le nom de Jésus. ditantsika fa nanome toromarika ny apôstôly fa izay rehetra novonjena dia tokony atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut éliminer le fait que Jésus a ordonné Ary tsy midika zany fa mila esorina ilay baiko nolazain'i Jesosy ny mpianany d'aller de par le monde entier hoe mandehana ianareo any amin'izao tontolo izao et de prêcher la bonne nouvelle dia mitoriny filazantsara, vaovao mafaly, et baptiser par la suite dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. dia rehefa afaka izany izy dia manao fa batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Donc on ne peut pas éliminer ce que Jésus lui-même a ordonné, Noho izany tsy afaka esorintsika ny zavatra izay lazain'i Jesosy izy tenany. mais on doit comprendre pourquoi les apôtres ont enseigné et ont ordonné aux nouveaux chrétiens d'être Fa mila azontsika zany ny antony nanomezan'ny apôstôly baiko an'ireo olona vao novonjena hoe mila atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo. Vous n'allez pas trouver dans le livre des Actes que les apôtres ou quiconque Tsy ahita mihitsy ianareo anatin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ka ahitan'ny apôstôly na olon-kafa no batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Donc, est-ce qu'il y a un problème dans la parole de Dieu? Noho izany misy olana ary ve ny Il tenin'Andriamanitra? y a une confusion à ce sujet? Misy fifangaroana ve mahakasika an'izany loha-hevitra Il zany? ne devrait pas et il n'y a pas. Tsy misy ary tsy tokony hisy. Donc, pourquoi alors? Noho izany inona aza no antony? Bon, je vais vous donner un verset quand même pour que vous puissiez comprendre clairement et que vous ne... Anome andino anareo ihany mba ho mazava tsara ianareo ary inonareo tsy hoe ny zavatra tenenika ihany Matthieu chapitre 20, ao amin'ny Matthieu 20:20. verset 19. Andininy 7:20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva. Donc, je confirme, Noho izany amafisiko comme quoi que Jésus les a enseignés fa Jesosy tena mpianatra azy ireo aux chrétiens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. mba hanao batisa ny kristianina vaovao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la Trinité? Tsaroanareo ve tsika ny resaka mahakasika ny Trinité? Nous avons dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes de la Trinité, Niresaka isika ny Ray Zanaka fanamasina ireo endrika telon'Andriamanitra ao anatin'ny Trinité ary ireo telo ireo dia iray ihany. indivisibles, Tsy afaka misaraka, Dieu en trois personnes. Andriamanitra amin'ny endrika telo. C'est intéressant si vous voulez aller l'écouter. Tena mahaliana afaka averinareo enona Une de nos sessions de la Sainte Doctrine. satria ao anatin'ny fizarana ao anatin'izao fampianarana tsy misy clé amin'izao zany a. Nous, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, Dao tsika maka ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Pierre était présent quand Jésus leur a ordonné de baptiser les nouveaux chrétiens au nom du Père, du Fils et Vavolombelona teo zany Petera tamin'ny Jesosy nanome baiko hoe mila atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina ireo kristianina vaovao. chapitre 2, Asan'ny apôstôly toko faharoa. après que Pierre ait annoncé la bonne nouvelle Tao aoriana ny nanambaran'ny Petera ny vaovao mafaly et que ces Juifs ary jiosy reto étaient vivement touchés dans leur cœur, dia vao tsindrona tao am-pony reto jiosy reto zany tamin'izany et ils ont demandé aux apôtres qui étaient là, mais que ferons-nous maintenant? dia nanontany an'ny apôstôly izy ireo hoe inona ny ataonay ankehitriny dia izao no lazain'i Petera. Verset 38, Andiny fahavalo amby telopolo. chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés. Ndiny fahavalo amin'ny telopolo zany a. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny elokareo. Ary ianareo dia handray ny fanomezana dia ny fanamasina. Est-ce que Pierre ici a enseigné une autre doctrine? Noho izany fampianarana hafa ve zany nampianarin'i Petera teto? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous disent que le baptême d'eau, c'est le baptême simplement de Jésus. Satria misy olona milaza aminareo ankehitriny hoe ny batisan-drano dia mila atao amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany ary tsy amin'ny anaran'olon-kafa. Alors ouvrez avec moi dans chapitre 8, verset 16. Noho izany sokafo miaraka amiko a ny toko fahavalo a andininy fahaenina ambin'ny folo a. On a l'exemple maintenant de Philippe, I Filipo indray zany a no Philippe l'évangéliste. jerentsika eto a Filipo evangelista. Alors on va lire au verset 16. Andininy fahaenina ambin'ny folo. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Fa tsy mbola nisy a nilatsahana izy na dia ny ray akory aza fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Comme Pierre a dit aux Juifs. Tahaka ny tenen'i Petera tamin'ny Jiosy ihany zany. Chapitre 10, verset 48. Ny asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahavalo amby efapolo a. Ça c'est l'expérience de Corneille maintenant. Teto indray zany ny traikefan'ny Cornelio a niresahana eto a andininy fafito amby efapolo e. Infusez l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Moa misy olona mahazo mandrara ny ranitsy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanamasina tahaka antsika koa dia nasaina atao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Les trois textes que nous avons lus Ireo andiny telo mivakitsika ireo a. ne disent pas dans le nom de Jésus, disent au nom de Jésus. Dia tsy milaza hoe ao amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatrany somary mitovy ihany ilay izy na amin'ny malagasy ihany koa aza. Qu'est-ce que tu as dit? Mitovy ihany amin'ny teny malagasy zany e. Na dans le nom na C'est pas un problème. au nom. Tsy olan'izany a. Ok. Donc nous voyons ici Noho izany zavatra hitantsika eto a. un problème, Ohatrany hoe mahita olana zany tsika eto a. mais allons expliquer. Fa ndao hazavaina Les apôtres ont parlé du baptême au nom de Jésus. hoe inona ny antony tonga ny apôstôly a niresaka batisan-drano a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nous avons besoin de comprendre que Jésus, Mila azontsika hoe Jesosy a la personne phare et la personne no clé. olona fototra na personne clé ao anatin'ny fanekena vaovao. En n'oublions pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Kanefa aoka tsy adinontsika fa ny ray sy ny zanaka ary fanamasina dia iray ihany. Jésus qui a offert sa vie en sacrifice, Fa Jesosy nanolotra ny ainy a hosorina. c'est Jésus qui a versé son sang. Ary Jesosy a no nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. C'est Jésus qui est la tête Ary Jesosy a de Christ. no lohan'ny tenan'i Kristy a. C'est Jésus qui est le chef suprême de l'Église. Ary Jesosy a no loha faratapon'ny fiangonana. Si on comprend la place que Jésus, dans sa personne, Noho izany raha azosika ny toerana misy an'i Jesosy eo amin'ny maha izy azy. dans l'Église du Nouveau Testament, Toerany a eo anivon'ny fiangonana aty amin'ny testamenta vaovao. donc que les apôtres ont tourné déjà par leur prédication et maintenant aussi sur la personne. Dia azontsika amin'izay zany ny antony nahatonga an'ireo apôstôly nampitodika ny torotenin'izy ireo a sy ny fon'ny olona tamin'i Jesosy sy ny maha izy azy. Jésus est la personne clé de la Nouvelle Alliance. Satria Jesosy ny olona fototra ao fanekena vaovao. Il est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Izy ny mpanalalana ny fanekena vaovao. Garant de la Nouvelle Alliance. Ary izy no mpiantoka ny fanekena vaovao. Il est le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Izy ny mpisorona be aty amin'ny fanekena vaovao. En d'autres mots, il est tout. Raha miteny hafa dia izy ny zavatra rehetra ao amin'ny tenany. C'est pourquoi les apôtres, Zany no antony nahatonga ny apôstôly. ils ont ordonné, encouragé
encourager les nouveaux chrétiens à se baptiser au nom de Jésus, de par ce qu'il a accompli. Zany natonga ny apôstôly naporisika an'ireo kristianina vaovao mba ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy no zava-bitany. the very fact of what he had accomplished. De ce qu'il a accompli et de ce qu'il est. Ny amin'ny zava-bitany sy ny maizy azy Élevé. satria izy no misandratra. L'Église doit élever Jésus. Ankehitriny a ny fiangonana na tokony hanandratra an' Jesosy C'est lui que le Père a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. satria izy nomeny ray anarana ambony anarana rehetra. C'est lui la personne clé du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Izy a no olona fototra ao amin'ny testamenta vaovao sy ny fanekena vaovao Il prédit dans l'Ancienne Alliance qu'il viendrait comme le sauveur de l'humanité. satria izy nefa nambara mialoha tany amin'ny fanekena taloha fa izy a no tonga navitra ny zanak'olombelona. Noho izany tsy misy olana Baptisé au nom de Jésus, raha atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ny olona ignorer Without ignoring kanefa tsy manaisotra an'izay nolazain'i Jesosy. que dans la Trinité, Ary ao anatin'ny Trinité c'est le Saint-Esprit. ny ray a sy ny zanaka reo fanamasina dia tokana ihany. Il n'y a aucun problème. Noho izany tsy misy olana e. Mais comment c'est facile pour l'homme de venir dire maintenant, le livre des Actes des Apôtres dit ça. Fa amin'izao dia lasa mora amin'ny olona no miteny hoe rehefa atao batisa dia amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no ny boky ny asan'ny apôstôly. Pas oublier ce que Jésus a dit. Vaoka tsy adinitsika izay lazain'i Jesosy. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fa izy koa nilaza hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka reo fanamasina. Mazava ve? Clair pour tout le monde? Mazava amintsika rehetra. Donc il n'y a pas de problème là-dedans, il n'y a pas de confusion là-dedans. Noho izany tsy misy olana ary indrindra tsisy fifanjevona anatin'izany. Amen. Il est l'auteur de tout. Noho izany Jesosy ny tompony zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra ananantsika dia ao aminy. On est d'accord? Manaiky tsika En lui. ao aminy tsika. Nous étions morts en lui. Maty ao aminy isika. Nous sommes ressuscités en lui. Ary nitsangana ao aminy koa. in him. Pas par le Saint-Esprit. Tsy tamin'ny alala fanamasina na ny ray akory. Fa satria ray ao anatin'ny Trinité izy ireo. Ils sont tous les trois. Dia ireo endrik'Andriamanitra telo ireo a dia mandray anjara tao anatin'ny famonjena antsika avokoa. Ne me regardez pas comme si que... Guys, don't look at Aza mijery aho ohatrany hoe sarotra be zany zavatra resahako fa tena mazava zany e, mazava loatra zany e. Donc si vous voulez baptiser quelqu'un au nom de Jésus sans dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça va aussi. Noho izany raha anao batisa olona amin'ny anaran'i Jesosy ianao fa tsy teny hoe ray zanaka fanamasina mitovy ihany izy roa e. That's fine as well. Mitovy izy roa De par leur union. noho ny fiombonan'izy ireo. Unity and the union between them. Mais nous avons besoin de comprendre dans notre baptême d'eau Fa mila azontsika ao anatin'ny batisan-drano izay ataontsika qui est l'auteur de notre salut, hoe iza ny tompony famonjenantsika tout accompli pour nous. ary iza ilay navita ny zavatra rehetra ao antsika. Clair? Mazava ve? Thank you. Saotra anareo. Ao zany. Ok, d'accord. Ao a. La conclusion, c'est que il n'y a pas de confusion. Noho izany no fekevitra raisina dia zao hoe tsisy korotana na fifangaroana. Ao a. Donc, si nous avons compris ça, c'est clair maintenant, quand est-ce que quelqu'un doit se faire baptiser ou se baptiserait? Quand? Noho izany tsara raha efa mazava zay fa zao kosa indray hoe amin'ny fotoana inona no mila atao batisa ny olona anankiray amin'ny fotoana manao ahoana. Je ne crois pas que personne ici ne croit dans Mino fa tsy misy olona eto na dia ny ray aza ka mbola mino an'ireny batisan-jaza ireny a. quand on verse 3 ou 4 gouttes d'eau sur la tête d'un enfant. We sprinkle it Hoe andatsahana gotina rano kely a eo amin'ny lohan'ilay zaza mba ho vonjena ilay zaza. saved. Donc le baptême d'eau Noho izany batisan-drano a suivre Water le baptism salut, l'expérience du salut. dia manaraka ao aorianany traikefa ny famonjena zany. He's experienced salvation. On ne peut pas se faire baptiser dans l'eau sans premièrement avoir été converti et avoir été sauvé. Tsy afaka atao batisan-drano mihitsy isika raha tsy efa niova fo aloha na nateraka indray a sy novonjena. Pas l'inverse. Tsy ny famadika amin'izay zany misy. Baptisé sans être sauvé. Tsy hoe atao batisa isika nefa tsy voavonjy akory. Sauvé et ensuite on se fait baptiser. Fa mila vonjena aloha tsika zay vao atao batisa. Et si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que
Il n'y a aucun cas où quelqu'un se fait baptiser et puis il va être sauvé. tsy mahita tranga ianao na dia anankiray aza anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly hoe natao batisa aloha le olona vonivonjena na niova fo Parce que le baptême a une signification très claire. satria misy dikany mazava tsara ny atao hoe batisa Very clear meaning. Ce n'est pas simplement un acte qui doit suivre le salut. io zany tsy hetsika mila atao fotsiny ao aoriana famonjena Il y a bien une révélation, une compréhension de ce qui s'est passé à la nouvelle naissance en nous. fa nisy fatakarana sy fanambarana tonga tao anatsika tamin'ny alalan'ny traikefan'ny fahateram-baovao ny ainatsika Ça ne doit pas être une vision de notre vie chrétienne future. And that io zany tsy vina ny fiainantsika maha-kristianina any amin'ny ho avy akory Tu comprends ce que je dis là? azonareo ve ny tiako lazaina Ça ne doit pas être partie d'une vision de notre vie chrétienne future. io zany tsy tokony tafitra ao anatin'ny vina ny fiainantsika maha-kristianina any amin'ny ho avy La nouvelle naissance, comme on a expliqué, elle est un miracle dans notre cœur. satria ny fahateraham-baovao araka ny nazavaintsika dia tena fahagagana ao am-po is a miracle in the heart. Ça ne peut pas être autrement. tsy afaka ho akoatran'izany On doit bien comprendre la chose. noho izany mila azontsika tsara ny zavatra rehetra Quand le salut est bien compris dans notre cœur, qu'est-ce qui rehefa s'est passé dans notre vie? mazava ao anatin'ny fotsika ny famonjena hoe inona ny tranga teo amin'ny fiainantsika On comprend l'ordre que Jésus nous a donné dia ny fahatakarantsika hoe inona ny baiko nomeny jesosy atsika et que notre vie ne nous appartient plus. ary fantatsika fa tsy atsika intsony ny fiainantsika C'est ça que le nouveau chrétien doit saisir. ary zay mila azo an'ireo kristianina vaovao Qui n'est pas simplement un enfant de Dieu. izay tsy vitany hoe zanak'andriamanitra fotsiny Mais qu'est-ce qui s'est passé fa inona ny zavatra nitranga à la croix? teo amin'ny hazo fijaliana C'est l'ordre que Jésus nous donne. ary inona ny baiko nomeny jesosy atsika Prendre cette croix. ahafahantsika mitondra ny hazo fijaliana io Que notre vie ne nous appartient plus. miaraka amin'ny fahatakarantsika fa tsy atsika intsony ny fiainantsika Pourquoi le baptême, ce n'est pas juste étape numéro 2. zay ny mahatonga ny batisa tsy hoe dingana faharoa atao akory Beaucoup de chrétiens qui se sont fait baptiser sans même comprendre fa maro a ny kristianina natao batisa nefa tsy azony akory qu'il y a une loi dans l'église. fa misy lalàna fotsiny mipetraka eo amin'ny fiangonana De nouveau, maintenant la deuxième étape, tu prends le baptême. hoe efa nateraka indray ianao a dingana faharoa mila atao batisa Now you need to be baptized. C'est vrai. marina ihany Mais zany il faut bien comprendre la chose. fa mila azonao tsara ilay zavatra Et à perdre sa vie. ary vonona ianao ny hamery ny fiainanao Ce qui s'est passé à la croix. ary mila azonao tsara ny zavatra nitranga teo amin'ny hazo fijaliana Notre Bible dans Romains chapitre 6. sokafo ny baibolinao amin'ny romana toko fahenina Là, il y a une claire définition de l'apôtre Paul. misy a famaritana mazava avy amin'ny paoly apôstôly eto mantsy Le livre, l'épître de Paul aux Romains a un but très précis. ny epistilin'ny paoly ho an'ny romana dia manana tanjona mazava tsara Purpose and aim. Non seulement pour nous faire comprendre pas mal de choses, tsy hoe atakarantsika zavatra maro ihany akory Various things. mais c'est surtout pour nous faire comprendre que nous avons été libérés de la loi. fa indrindra ny atakarantsika hoe afaka ny amin'ny lalàna isika Et il va nous expliquer cela, Paul. ary azavain'ny paoly atsika zany Mais au chapitre 6, fa eo amin'ny toko fahenina on va lire tout de suite au verset 1, amin'ny andininy voalohany a Verse 1. que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? What shall inona ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny Il fahasoavana parler de la justification, ny resaka ny fanamarinana izy teo alohany io by faith? tamin'ny alala finoana non pas par les œuvres. fa tsy tamin'ny asa akory Et maintenant, il vient appuyer cela dia amafisiny amintsika zany avy eo pour nous montrer que ne pas parce que nous sommes rendus justes qu'on va continuer dans le péché parce que la grâce de Dieu est venue maintenant vers nous. ary asehony atsika fa tsy hoe olona efa no amarinina isika dia mbola hitoetra amin'ny ota ihany a mba hitombon'ny fahasoavana Parce qu'il a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. satria izy ny laza hoe teo amin'izay ny abiazan'ny ota no ny oaran'ny fahasoavana be La lavitra grâce a surabondé
pour nous pardonner de nos péchés. Ary tsy hoe nihoatra be lavitra ilay fahasoavana mba amelany elontsika fony isika nateraka indray in our sins, Que nous avons besoin de continuer dans le péché. ka zany manome alalana antsika hitoetra ao anatin'ny ota. Là que Paul vient nous montrer qu'est-ce que c'est que le baptême. Ary eo indrindra Paul no maneho antsika hoe inona marina ny atao hoe batisa. Pour nous faire comprendre que désormais, en tant que justifiés, nous sommes morts au péché. Mba ahafahantsika mahazo mazava tsara hoe satria efa no hamarina isika dia efa matiny amin'ny otantsika. Parce que, étant un avec Jésus, dans sa mort, Satria maefa iray antsika amin'ny Jesosy ao amin'ny fahafatesany, de notre foi et de la nouvelle naissance, on a parlé de ça maintes fois. amin'ny alalan'ny finoantsika sy ny fahaterahan'ny-bavao antsika efa niresantsika imbetsaka izany. Vous vous souvenez? Tsaroanareo On a parlé de ça souvent. niresaka an'izany matetika isika. De par la nouvelle naissance, on comprend, on a la lumière. through the new Amin'ny alalan'ny fahaterahan'ny-baovao dia lasa manana fahazavantsika amin'ny alalan'ny filazantsara Christ est mort hoe rehefa maty Kristy en lui. dia tao aminy isika. Donc tout ce que Christ a accompli Noho izany izay zavatra vitan'i Kristy rehetra concerne. dia mahakasika antsika avokoa. Il a vaincu le péché Naresy ny ota izy parce que nous étions un en lui. satria isika iray ao aminy, Il a vaincu le péché, donc nous sommes aussi morts. satria izy nandresy ny ota dia tsika ihany kosa mila matiny amin'ny ota. two are Ary zany ny ezahan'ny Paoly azavaina eto momba batisa. Zany mahatonga antsika ireo manao batisa Pas 3 gouttes d'eau, dia tsy gotin-drano telo fotsiny on est enseveli sous l'eau fa miletika ao anatin'ny rano isika, qui exprime comme quoi que notre péché a été, nous sommes morts à ce péché-là, mba entina hanambarana fa efa matiny amin'iny ota iny isika selon notre vie passée, tamin'ny fiainantsika tany aloha, pour ressusciter dans une nouvelle vie. mba hitsangana kosa amin'ny fiainam-baovao. Et nous comprenons que non seulement nous sommes morts en lui, Ary tsy vitany tahaka antsika hoe maty ao amin'ny fotsiny isika fa nitsangana ao aminy koa isika. connected with him. amen. Amen. Et donc c'est l'expression Noho izany a que nous croyons ce qui s'est passé dans notre vie. And so fanehoana zany iny a ilay finoana iainantsika eo amin'ny fiainantsika. Et quand Amen. nous comprenons cela et que nous sommes en accord avec ça, Ary rehefa azontsika zany ka mifanaraka tsara amin'izany ny fiainantsika et que nous comprenons le fait ka azontsika que nous étions unis avec lui dans sa mort, hoe efa iray aminy ao amin'ny fahafatesany isika, united with him in his death. c'est la même chose pour la loi. Vous vous souvenez quand on a dia parlé de la loi? mitovy amin'izany ihany koa ny amin'ny lalàna. Tsaronareo ve resaka mba lalàna isika? La loi parce que nous étions unis avec le Seigneur Jésus dans sa mort. We are dead Efa matiny amin'ny lalàna isika satria efa maty niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny fahafatesany isika. Azonareo ve? Et c'est le même texte dans le prochain chapitre, il va parler de ça. Ao amin'ny toko manaraka izy dia miresaka an'izany Il ihany. va parler du baptême. Fa eto izy dia miresaka mba batisa Pour nous faire comprendre que le moment que nous sommes nés de nouveau, mba azahoantsika amin'ny fotoantsika ateraka indray born again. conviction et une lumière qui doit prendre notre cœur. dia tokony isy fandreseni-dahatra sy fahazavana azo ny fotsika. C'est pas une technique, c'est pas un modèle, c'est pas une théorie. Tsy teknika io, tsy ohatra laitahaka io na teoria, tsy ifitsipika io, Révélation qu'on a besoin de saisir. fa misy fanambarana mila azontsika. Grasp. Et quand le chrétien saisit cette révélation, Ary rehefa azon'ny kristiany zany fanambarana zany, ce qui s'est passé dans sa vie, ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany il est en union avec Christ, hoe izy anefa piombona miaraka amin'ny Kristy e, union avec lui, efa iray aminy izy mort et sa résurrection, ao anatin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany. on prend par l'acte du baptême Dia azontsika amin'izay amin'ny alalan'ny hetsiky ny batisa relire notre vie passée. hoe andevina ny fiainako taloha aho. Our old life. Amen. Amen. Et en même temps, on comprend que Christ ayant vaincu le péché, Ary azontsika ihany koa hoe Kristy efa nandresy ny ota, Conquered and overcome et sin at the je cross. répète, étant unis avec lui, ary averika any koa satria aho iray aminy, on a la foi que non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous avons vaincu le péché. dia manana finoana tsy vitany hoe voavelany eliko fa nandresy ny ota ihany koa aho. On dit dans And we have died to our sin. Isn't that il what dit aux Paul jeunes gens, vous avez vaincu le péché. Tsy zany ve lazain'ny apôstôly Jaona hoe ry zatovo efa nandresy ny ota ianareo, efa nandresy ilay rasy ianareo. Union avec Christ. Izany dia no ilay fiombonantsika amin'ny Kristy. Amen. Et quand on prend
le baptême, ary rehefa mandray batisa antsika isika, nous sommes en train de faire. inona ny ataontsika amin'ny fotoana iny? On a une vie perdue. Verany ny haintsika ny fiainantsika e. On ne peut pas tenir notre vie dans notre main désormais. Tsy afaka miazona amin'ny fiainantsika eo an-tanantsika intsony tsika manomboka eo, On peut faire confiance au Seigneur fa manomboka eo tsika dia mahatoky ny tompo To trust the Lord. pour que nous puissions expérimenter cette nouvelle vie en lui. mba ahafahantsika miaina an'izay fiaina-baovao izay indray miaraka aminy. Amen. Amen na. Donc comment comprendre maintenant Noho izany ahoana amin'izay aza no atakarantsika chrétien fa ny kristianina iray se faire baptiser? hoe tsy azo atao batisa ny kristianina iray, ahoana no afantarantsika an'izany? Il n'a rien compris lui-même. Satria izy tena ny aza tsy mahazo, C'est ça le problème. izay ne ny olana e. Problem. Il n'a rien compris. Tsisy ny ninahazo ny momba an'izany. Alors moi je ne vais pas me baptiser maintenant, moi je vais attendre un peu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Za aleoko miandry kely satria mbola tsy haiko inona ny zavatra mitranga, tsy fantatro. Il y en a d'autres par contre qui se font baptiser parce que c'est étape numéro 2 de la chrétienté. Misy indray hoe atao batisa satria dingana faharoa amin'ny fiainana makristianina izany, Pour autant comprendre la réalité. Allons lire, allons lire. kanefa tsy mahazo inona ny zava-misy marina mba zany andao amakytsika. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, au verset 3, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romanina toko fahinana dia ny fahatelo, tsy fantatrareo va fa na iza no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Donc été ensevelis avec lui. Koa niara-nalevina taminy tamin'ny batisa With him. Après qu'il ait vaincu le péché à la croix. ho amin'ny fahafatesana isika, izany hoe tao aoriana nandresen'ny ota teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Nous avons été ensevelis avec lui. Noho izany ny efa niara-nalevina taminy izany isika, Le baptême, tamin'ny alalan'ny batisa, mort, Through baptism. tamin'ny alalan'ny batisa ho amin'ny fahafatesany, pas le baptême en sa mort. tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany, En lui. ao aminy izany. Extraordinaire. Tena Ce matalanjona à e. la croix, mes frères et sœurs, c'est absolument incroyable. Zava-bitany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana raha lasa anabavy, tena matalanjona loatra. Si on ne comprend pas clairement Raha vao tsy azontsika mazava tsara That union. avec izay fiombonana amin'ny Kristy Jesosy zay, une bonne partie de notre chrétienté vivante. dia ampahany lehibe amin'ilay ain-dehibe amin'ny fiainantsika mahakristianina mihitsy ny very eo amintsika. Live. Et on va vivre une chrétienté théorique. Dia lasa miaina fiainana mahakristianina teorika ara-teknika fotsiny sisitsika. Principles. Oui. Izany On va agir parce que hietsika sy hanao zavaritsika satria izao ny tenin'ny olona ray. So, on a Tsia, une lumière. fa mila fahazavana isika. L'apôtre Paul ne peut pas être plus clair. Ary tsy mazava tahaka izany Paoly apôstôly. Il dit, on continue. Dia izao ihany lazainy ny toyany a. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. newness of life. C'est pourquoi je vous ai enseigné souvent qu'est-ce que c'est que la croix que nous avons besoin de prendre. Izany na tonga nampianatra anareo mandrakariva hoe ino io azo fijaliana mila etsika io. La souffrance, la mort et quoi? Ny fitsanganana. La résurrection parle de la vie de Christ en nous, c'est-à-dire une nouveauté de vie. Ozy io zay ny fijaliana, ny fahafatesana ary ninona koa ny fitsanganana izay miresaka momba an'iny ny fitsanganana io dia ilay fiainan'i Kristy ao anatsika, izany hoe ilay fiainam-baovao izay resahana io, izany hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. C'est pourquoi souvent je vous ai parlé de la croix. Izay mahatonga nyresaka taminareo matetika mba ny azo fijaliana veritsika. La résurrection. Miresaka taminareo ny fijaliana fahafatesana ary fitsanganana, Résurrection avant la résurrection future. ary fitsanganantsika mialohan'ilay fitsanganany tena maty amin'ny ho avy, Si nous sommes morts avant son retour, raha toka maty mialohan'ny haviany isika izany. on parle de la croix que nous avons besoin de porter, Fa rehefa miresaka isika ilay azo fijaliana mila etsika, fin de cette expérience, ny fiafaran'io traikefa iainantsika io, Christ en nous. dia mahazo itsika ilay fiainan'i Kristy ao anatsika. Io ny antsoina hoe fiainam-pitsanganana. C'est ça que Paul vient dire.
Azay ny tiany Paoly tenena hoe tahaka ny nananganan Kristy tamin'ny maty azy a, union avec lui, dia andeha isika miaraka amin'izay fiombonana miaraka amin'izay a, ao amin'ny fiainam-baovao no andehanantsika. Amen. il n'est pas plus clair, Paul. Mbola tsy mazava ohatr'izany angamy Paoly. Cannot be clearer. Amen. Amen. C'est ça l'expérience du baptême. Azay ny traika efa iainana ao aorian'ny batisa e. Si on se fait baptiser simplement parce que c'est par principe la deuxième étape de la chrétienté, Raha toka atao batisa isika noho ny fitsipika sy fepetra fotsiny satria hoe dingana faharoa ao amin'ny fiainana kristiana zany. parce que cette union avec Christ Kanefa tsy azontsika akory fiombonana amin'ny Kristy io With Christ. dans sa mort sur la croix, ao amin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. dans sa mort sur la croix. Mbola verika any ao amin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Chrétien qui peut comprendre ça. Ary tsy misy olona tsy pinina dia ray aza ka mahatakatra an'izany. Alors vous avez dit à un chrétien que vous êtes mort avec Jésus quand il est mort. Nareo ve sa hiteny amin'ny olona tsy pino anankiray hoe efa maty ianao a niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny fahafatesany. You died with him when he died. Mais Is he l'Esprit going to de Dieu understand that? veut que nous comprenions cela. Fa ny fanan'Andriamanitra kosa nefa te hampita amintsika hoe mila azontsika zany. Mila azontsika zany. C'est là qu'on comprend la profondeur Ary eo vao azontsika ny alalin'io sorona io et on comprend davantage la justification. dia miazontsika tsy kelikely hatrany ny atao hoe fanamarinana. Comment nous fûmes rendus justes. Toy ny ahoana no lasa nanamarinana antsika. Righteous. Marina eo anaty an'Andriamanitra. Tena mahatalanjona anie zany e. C'est absolument incroyable. Tena mahatalanjona loatra izany. Bon, vous avez compris cela? Have you understood all that? Azonareo ve zany? Donc finalement, le baptême, si on veut aller un peu en profondeur, c'est une démonstration So finally, Ny tena marina zany ny batisa raha hitralalindalina kokoa sika dia fanehoana no hoe matiny amin'ny ota isika. nous sommes morts au péché Efa matiny amin'ny ota isika. et nous entrons dans une nouvelle vie en Christ. and we have Ka miditra isika ao anatin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Amen. Pourquoi que quand nous sommes émergés sous l'eau, Zany no antony hoe rehefa miletika ao anatin'ny rano isika nous acceptons par la foi que nous sommes morts avec lui dia manaiky isika amin'ny finoana fa efa niara-maty taminy zany isika. with him. et ensevelis avec lui. Ary niarana levina taminy ihany koa. Ary niara-mitsangana aminy ihany koa. Extraordinaire. Tena mahatalanjona e. Et nous sommes morts avec lui, lui qui a vaincu le péché. Ary miara-maty aminy isika izay nandresy ny fahafatesany. Pourquoi l'apôtre Paul dit, Zay no tonga Paoly apôstôly nilaza. plus sous la loi, vous êtes sous la grâce, Ianareo dia tsy ambany lalàna tsoa fa ambany fahasoavana. n'a plus de pouvoir sur vous. Ary tsy manan-kery aminareo tsony ny ota. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Tsy midika akory zany hoe tsy manota intsony isika zany. To say that we Fa efa nianarantsika lava be zany atao anatin'ny fampianarana momba ny fanamarinana. Donc, il n'y a plus de condamnation pour les chrétiens. Noho izany tsy misy fanameloana intsony ho an'ny kristianina. are in Christ, Christians. Non, mais si on met Fa raha manao isika une liste des choses lisitra ireo zavatra chrétiennes nées de nouveau a reçues, izay voarain'ny kristianina efa nateraka indray a, Christian has received from the Lord de ce qu'il a accompli pour nous à la croix, ny amin'ny zava-bitany Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ne peut pas garder notre vie. dia tsy azona amin'ny fiainantsika velively intsony isika. C'est pas possible. Tsy azo heverina zany. Ok? On le comprend bien? Ao azonareo tsara On zay a. revient à Matthieu chapitre 16, verset 24, où Jésus nous interpelle ses disciples et This is il leur why montre le chemin de la croix. Izay no antony hoe raha miverina isika ao Matthieu toko 5:24 izay niantsony Jesosy ny mpianana na isika ihany koa ary nanehoany tamin'izy ireo ny lalany hazo fijaliana.
C'est pourquoi c'est le chemin. Zany no antony hoe io ny lalana Nous avons besoin de comprendre pour expérimenter ce que nous avons déclaré par le baptême. izay mila azontsika sy takantsika ahafahantsika miaina zay zavatra nambaran'ny vavantsika tamin'ny alalan'ny batisa. On veut vivre la réalité de ce que nous avons exprimé, oui ou non? Te hiaina ny zava-misy marina isika sy ny tena izy tamin'ny zavatra zay lazainy vavantsika sa tsy zany Là, pour aller prendre le baptême. fa tsy nanao sinema akory isika raha nandray ny batisa antsika Expérimenter la réalité de ce que ça veut dire. fa te hiaina isika ny zava-misy marina ny dikan'izy io. Amen. Amen. La croix que le Seigneur nous demande de prendre Ary ny azo fijaliana izay takiany tompo maro antsika explique la même chose. izay manazava mitovy amin'io. Amen. Amen. La souffrance, la mort et la résurrection. Dia ny fijaliana ny fahafatesana ary fitsanganana Clair pour tout le monde? mazava amintsika rehetra. C'est pourquoi Jésus nous demande de prendre notre croix. Zany ny antony takiany Jesosy amintsika mba hitondrantsika ny azo fijalintsika e. Dans son épître nous dit que le seul moyen pour nous d'être libérés du péché. Zay no antony tonga amin'ny Petera laza ao amin'ny epistile hoe io ny fomba tokana ahafahantsika ho afaka amin'ny otantsika. Nous-mêmes, Dia zao hoe mila maty ny amin'ny tenantsika isika, ny amin'ny momba ny tenantsika. Ao a. à nous mettre à mort tellement de choses dans notre vie. Mila maty ny amin'ny momba ny zavatra maro eo amin'ny fiainantsika Nous isika. avons besoin de mettre à mort beaucoup de choses dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Noho izany tsika raha mila mamono ny momba ny tenantsika amin'ny zavatra sasatsasiny eo amin'ny fiainantsika dia midika izany fa mbola tsy tonga lafatra isika. Profondément, Fa raha lentsika kokoa aza ny fantsika ça n'enlève pas notre justice. dia tsy manaisitra ny fanamarinana antsika nefa zany. Alléluia. Réalisez ce que vous êtes. Azonao an-tsaina ve hoe izy ianao? Réalisez un peu ce que Christ a accompli à cette croix-là. Mba azonareo an-tsaina ve ilay zava-bitan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana eo e? Vous réalisez ce que le monde manque. Azonareo an-tsaina ve hoe zavatra tony ahoana ny tsy ananan'izao tontolo izao? Voile devant leurs yeux. Misy voile eo amin'ny mason'izy ireo, fisalibonana eo amin'ny mason'izy ireo. Gloire à Dieu. Voninahitra ho an'ny tompo e. Fa tsisy voile tsony eo amintsika. C'est encore un petit peu, j'ai besoin de nous montrer certaines choses. Eny e, mety mbola misy kely ihany satria ny tompo mbola mila maneho zavatra amintsika. Mais nous sommes en train de vivre quelque chose de miraculeux. Fa ny zavatra iainantsika ankehitriny dia tena fahagagana. De tous les jours. Ny fiainantsika andavanandrom-piainantsika dia tena fahagagana. Amen. Allez. 1 Pierre chapitre 3. Petera voalohany a toko fahatelo. Donc on est d'accord que le baptême est une démonstration de notre décision. Manaiky isika zany a fa ny batisa dia fanehoana ny fanapahan-kevitsika. Fanehoana ny fanapahan-kevitsika. C'est pas une technique, c'est pas un principe. Io zany tsy teknika sy fitsipika na fepetra. Parce que nous avons décidé de perdre notre vie pour Christ. Nandray mibatisa isika satria nanapa-kevitra isika fa te hamery fiainantsika ho an'i Kristy. Démonstration Fanehoana, de notre décision fanehoana ny fanapahan-kevitsika et de le suivre. hoe hitondra ny azo fijaliako aho ka hanaradia azy. Voilà comment le baptême est directement relié non seulement à la croix de Jésus-Christ, Izany mahatonga mibatisa mifamaritra mivantana tsy amin'ny azo fijalian'i Kristy ihany, mais directement aussi relié fa mifamaritra mivantana ihany koa qualité de vie sur cette terre. amin'ny kalitao-piainana iainantsika eto amin'ity tany ity. Amen. Amen. C'est pourquoi le baptême, ça se fait souvent publiquement, ça se fait dans n'importe quelle situation. Zany mahatonga mibatisa atao ampabe maso amin'ny tranga maro samihafa satria fanapahan-kevitra n'izy io e. Fanapahan-kevitra ampabe maso zany. Je crois dans ce qui a été accompli à la croix. Mino an'izay vita teo amin'ny azo fijaliana aho Je veux m'identifier ary te hanahaka an'izany aho, à Jésus-Christ te hanahaka an'i Kristy Jesosy aho ao amin'ny fijaliany fahafatesany ary fitsanganany. Amen. de la saine doctrine. Miresaka fampianarana tsy misy kilemitsika. Ouvrez votre Bible maintenant avec moi dans 1 Pierre chapitre 3.
sokafy amin'izay baibolinao miaraka amiko a amin'ny Petera voalohany toko fahatelo a. L'apôtre Pierre parle un petit peu de l'exemple de Christ dans ses souffrances. Miresaka ny apôstôly Petera ny amin'ny ohatra navelan'i Kristy tao anatin'ny fijaliany a. Et il fait mention Dia nitonony tao anatin'izany a de l'époque de Noé. tamin'ny vanim-potoana Noa zany. Times of Noah. Et il vient dire dedans que Christ a aussi souffert pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. He says, Andininy valo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no niota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa. Noah. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Raha mbola namboarina ny samby fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano. Io rano io a, ilay rano safodrano zany. Était une figure du baptême, Ny batisa izay tena n'io tandindony io. Of the baptism. qui n'est pas la purification des souillures du corps. Dia hoy sisa tsy ny fanesorana ny faloton'ny nofo anefa. Donc, en d'autres mots, Zany hoe amin'ny teny hafa, prend le baptême, raha misy olona mandray ny batisany, Is baptized. ça ne veut pas dire qu'il est libéré de tout. dia tsy midika zany hoe afaka tanteraka amin'ny zavatra rehetra izy akory. Il marche toujours dans la chair. Fa mbola mandeha amin'ny nofo ihany Il izy. fera face à toutes les tentations. Ary mbola fakapana maro a no atrehany. C'est pourquoi le baptême ne nous libère pas complètement Zany no antony hoe ny batisa de notre vie de péché. dia tsy manaisitra antsika na manafaka antsika amin'ny otantsika rapitso sy rafakapitso. Eo ny eo zany. Mais Kanefa l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. fa jere tsara fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra ozy izy. Amen. Hitanareo ve io? Une bonne conscience envers Dieu. Ozy izy hoe fitadiavana fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra. On s'engage dans quelque chose qu'on a compris l'important. Fa ny tena marina zany a dia mirotsaka isika amin'ny fikatsahana zavatra anankiray a izay tsapantsika fa zava-dehibe zany. D'accord? Ao a. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la Dia ny droite faraka amin'ny roapolo sy ny faharoa amby roapolo a. du ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été donnés. Izay namonjena anareo koa ankehitriny amin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra fefalasa ny an-danitra isika efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Izay namonjena anareo kosa ankehitriny ozy izy. Who now saves us. Est-ce que le baptême par lui-même nous sauve? Moa hoe mamonjy aza ny batisa maizy azy. Mais le baptême dans la compréhension de tout ce que je vous ai parlé là, But baptism. Fa ny batisa miaraka amin'ny fahatakarana ny zavatra rehetra izay nifampizarako taminareo teo dia eny mavonjy. parce que c'est la démonstration de ce que j'ai cru. Satria fanehoana izay ninoko izany. Come to believe what I Et je viens believe. exprimer mon salut. Dia indro a manambara-pahabe maso ny famonjeko. Amen. Amen. Je viens exprimer mon salut. Je viens exprimer ce qui s'est passé dans ma vie. I'm expressing Manambara ny famonjeko a, manambara ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako ao. Au fait, je viens exprimer que je suis encore dans la chair. Ny tena marina dia manambara zany hoe mbola ao amin'ny nofo aho, Des choses qui peuvent encore m'entourer, mety mbola tsy afaka tanteraka amin'ny zavatra izay manodidina ahy aho. dans lesquelles je suis peut-être encore captif. Ireo zavatra izay mety mbola mangeja ahy. Mais je comprends Fa azo kosa nefa ao anatin'izany passer le jour de mon salut. hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny andro izay namonjena ahy. Donc la démonstration de ce que je crois, Noho izany fanehoana ny finoko. believe. j'ai besoin de croire en premier là. Mila mino aloha zany voalohany indrindra. Dia zany mahatonga hoe mamonjy izy satria nino aloha aho. Le baptême par lui-même sans la lumière de mon
salut ne peut pas nous sauver. fa ny batisa amin'ny maha izy azy tsy miaraka amin'ny fahazavan'ny famonjena dia tsy mahavonjy velively. Le baptême est une confirmation de mon salut. Fa ny batisa dia fanamafisana ny famonjeko. On ne peut pas être baptisé avant le salut. On a parlé de ça. Fa isika dia tsy afaka atao batisa raha tsy efa novonjena aloha efa nresantsika zany tany aloha. Donc je viens déclarer publiquement, je suis un enfant de Dieu, sauvé, lavé, purifié par le sang de Noho izany Jésus-Christ. tonga aho ilaza pahabe maso efa zanak'Andriamanitra aho voavonjy aho voasasa sy madio tamin'ny rahan'i Jesosy aho rehefa noamarininy. Washed by the blood of Jesus. Et j'ai compris que dans mon action, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ary azy koa amin'ny alalan'ny hetsika ataoko hoe inona ny dikan'izany zavatra rehetra izany. En ce qui concerne ma vie, Ny mahakasika ny fiainako. My life. comment je dois vivre maintenant? Ohatry ny ahoana tokony ho fomba fiainako ankehitriny. Ny azo fijaliana mila entoko. Expérimenter la réalité de mon Ahafahako miaina ny zava-misy marina ny amin'ny fiombonako amin'ny Kristy. Christ. C'est pourquoi il y a des chrétiens charnels, Zany mahatonga misy kristianina ranofo comme ils veulent, izay miaina amin'ny fomba tiany ainana. qui sont conscients Fa misy hafa kosa izay tonga de la saina décision qu'ils ont prise dans le baptême. hoe inona ny fanapahan-kevitra nyraisin'izy ireo tao amin'ny batisa. On a compris? Azonareo ve? Clair? Mazava? Amen. Amen. Sainte doctrine. Zany atao hoe fampianarana tsy misy kilema. Zay ny madio. Parce que ça concerne notre vie, c'est pas Satria mahakasika ny fiainantsika zany fa tsy hetsika atao fotsiny. seulement un principe. Tsy fepetra sy fitsipika fotsiny. Tu es né de nouveau maintenant, il faut que tu apprennes le baptême. Hoe efa nateraka indray ianao dia mila atao batisa amin'izay ianao dia ianao ko manake ok ary. Oui, l'importance aujourd'hui, mes frères et sœurs, hein, Hitanareo ve mazava-dehibe loatra n'izany ankehitriny raha lasy anabavy? d'être fondé sur une doctrine saine. Hoe miorina eo ambonin'ny fampianarana madio tsy misy kilema. Une doctrine saine. Fampianarana tsy misy kilema. C'est pourquoi on ne peut pas forcer les gens à être baptisés. Zany no antony hoe tsy tokony hanery olona atao batisa isika. Tsia. Mais Kanefa je ne veux pas comprendre quand quelqu'un est sauvé, il refuse le baptême. Je ne veux pas comprendre. fa tsy azo kosa nefa hoe raha misy olona ray fa novonjena dia manda izy a tsy ho atao batisa. Tsy azoko zany e. Tsy haiko, tsy haiko. Tsy azoko efa maninona ny tsy te atao batisa. Mametra-panontaniana ny tenako ihany any amin'ny karazan'olona tahaka an'ireny. Perhaps an exclamation mark. Est-ce qu'il y a eu une réelle conversion? Tena nisy fiovapo marina tokoa ve? Conversion here. Ça ne veut pas dire que la personne doit se faire baptiser le même jour. C'est pas ce Tsy que je dis. midika koa nefa zany hoe mila atao batisa ny andro ny any le olona zany hoe amin'ny andro izay namonjena azy fa ny zavatra resahako ilay fandavana hoe mandatsy atao batisa. Tu peux, comment dirais-je, postpone, retarder. Mety hoe afaka ahembotra ao le izy ilay fotoana. You can post. Ahembotra ilay fotoana Tu sais que tu as besoin. fa fantatrao kosa hoe mila atao ianao. Mety hoe nisy zavatra tsy azonao aloha Mais tu ne peux pas refuser. fa tsy afaka lavinao zany. Le baptême, c'est pas possible. J'ai déjà baptisé moi depuis 4 jours. J'avais 4 Dia hiteny amin'ny tenanao ianao hoe za vao teraka efatrandro ane dia efa natao batisa e. Non, Fa tsia tsy azo heverina ny zavatra toy izany e. c'est pourquoi on ne se baptise pas parce Izany no antony antsika tsy atao batisa amin'ny fihetsem-po qu'on est émotionnellement, na ihany koa mahatsapa fotsiny hoe parce qu'on est émotionnellement mahatsapa be zany hoe conditionné ou touché ou hoe voakasika sy ny sisa. réel. Je sais ce que je suis en train de faire. Fa fantatro ny antony zavatra ataoko ankehitriny, We are doing. Cette eau-là, ajoboka ao anatin'io rano io aho Water. et je sais ce que je suis en train de faire. I know. ary fantako tsara ny zavatra ataoko. Prends mon union avec Christ. Azoko ny fiombonako amin'ny Kristy. Amen. Maintenant que le péché n'a plus de pouvoir sur moi, I'm declaring tu as eu la victoire, moi j'ai la victoire. Ambarako ankehitriny fa tsy manan-kery amiko tsony ny ota raha nandresy Kristy dia nandresy ihany koa aho ao amin'ny Kristy. C'est une réalité. Zava-misy marina ane zany e. Fa mila iainantsika nefa zany fahamarinana zany. C'est pourquoi la nouvelle naissance doit conduire le chrétien vers le baptême d'eau. Zany no antony hoe ny fahateraham-baovao dia tokony hitarika ny kristianina ho any amin'ny batisa e. Enfin, le leadership de l'Église, Zany no antony hoe besoin d'enseigner le peuple de Dieu. that's why we isika izay mpitarika ao anivon'ny fiangonana mila mampianatra isika vahoaka an'Andriamanitra. Et qu'ils ne vont pas vers cette
expérience. ka tsy miroso makany amin'izay batisa zay izy nefa tsy mahatakatra nininina akory tsy mahatakatra nininina akory. Alléluia. Alleluia. Mes frères et sœurs, Raha lasianabavy a nous vivons dans un temps miaina amin'ny vanim-potoana où isika le chrétien a besoin d'expérimenter izay iainan'ny kristianina ces bénédictions que Christ a accomplies pour nous à la croix. reo fitahiana rehetra izay nomanin'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. Ça ne doit pas simplement être un événement. Tsy tokony ohatrany hoe nitrangana tantarany seho fotsiny zany. Aza be fihetsiketsehana fotsiny Comment je fais me faire baptiser? Je vais inviter Jacques, Pierre, Paul, André, Flûte, Gustave, Pet, etc. On a dit hoe andeha atao batisa dia andeha hanasa ny Filipo, Jakoba sy ny sisa hoe hanasa ny olona rehetra izay fantako satria mba ho hitan'izy ireo ny zavatra ataoko mais à l'intérieur de non, qu'est-ce que j'ai décidé? fa ao anatiko lalao inona ny fanapahan-kevitro, inona ny fanapahan-kevitro fa zany no tena zava-dehibe fa tsy hoe ny fahatongavana na nanasako an x y z akory. At my baptism, no. C'est pareil pour le mariage. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny amin'ny fanambadiana, tsy ilay lanonana, Réception, tsy ilay fety sy lanonam-be ny zava-dehibe, pas le bon dîner. tsy ilay sakafo tsara, Great dinner and the tsy ilay sika maka sary iny akory ny zava-dehibe. On a besoin d'accepter de vivre clairement la responsabilité du mari et de la femme et on dit oui, allez, on y va. Fa mila iainantsika mazava tsara ny anjara ndraikintsika mahalehilahy sy vehivavy antsika dia miara-miteny isika hoe eny raikitra ndao ary. Amen. Les fleurs, Ny voninkazo, jambon sy ny salady ny ambiny rehetra salads. dia manaraka ho azy. un peu de dépense quand même. Misy dépense ihany anatin'izany asa tsy zany. There as well, no? Enfin, anyway, on laisse ça là-dessus. Anyway, we Avelantsika amin'ny fotoana manaraka izany fa tsy zany akory ny tantaraintsika androany. Mais on y va. but we will come to that. Don't worry. Okay? On aura un petit peu de temps peut-être. Mety hoe hanam-potoantsika amin'ny manaraka afahana miresaka an'izany fa andaontsika hitsangana dia hivavaka aloha androany hisaotra ny tompo a. Alléluia. Alléluia. Mino fa tahina ny fanahinao na ianao izay manaraka mivantana tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay satria tena manazava antsika ny tompo. Amen. Manazava antsika ny tompo ny amin'izao lalana izao manazava zavatra be da be izay tena indraindray tena tsy eritreretin'ny saintsika mihitsy fa hita mihitsy fanofana masin'Andriamanitra no mampita ny teny amin'ny alalan'ny mpanompony dia tena fitahiana goavana be ho antsika tsiraray avy zany. Mino fa faly ianao mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany ho antsika izay efa rotsaka tao anatin'izany natao batisa na mety vo atao batisa dia fantatsika ny zavatra andehanantsika tsiraray avy dia misaotra ny tompo, tena misaotra ny tompony amin'izany rehetrarehetra izany dao tsika anao antiranakaty androany hitsangantsika dia anao nira hoe tompo misaotra anao dia tena ho feno fankasitrahana ny tompo isika ny anatintsika any na hoe ianao izay manaraka io koa ary misaora azy androany satria fantatra hoe nikasihan'ny tompo ianao tamin'ny teniny ary nanambara zavatra be da be taminao ny tompo tao anatin'izay afatra izay izay ataoko hoe ny fanamasin'Andriamanitra mihitsy no nanambara ny revele an'izany totsika nira hoe tompo misaotra anao alleluia.
misaotra Jesosy eo dao hisaotra azy tsika androany a na ny amin'izany teny zany fotsiny avy ny amin'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra zay hoentiny niosotr'Andriamanitra manokana tamin'ity fotoanandroany ity a misaotra azy ianao na ianao manaraka amin'ny vantany io ary a satria fantatro hoe teny tamintsika ny tompo a ary misy fahazavana lehibe tokoa izay nentin'Andriamanitra ary nanitsana ny mety kirana teo amin'ny masotsika tsiraray avy zany a misaotra anao zay Jesosy satria tsapanay tokoa hoe ny ao am-ponao Andriamanitra raha izy ny ao anatinao Andriamanitra raha izy dia tsy andehananay amin'izao fotsiny tompo na mety hoe fahalalana izy fa tena tiana zavanay misimisy kokoa hatrany hatrany ianao tompo dia zay fiangonanao zany dia te hisaotranao zahay amin'ity fotoanandroany ity satria tena zava-dehibe tena harena miafina tokoa zany Jesosy a nambaranao aminay izy tsy tamin'ity androany ity ihany fa tamin'ny fotoana rehetrarehetra zay ahafahanay Andriamanitra maheno an'izany fampianarana tsisy kilema izany feno fisaorana anao zay tena fankasitrahana eram-po eran-tsaina satria tsapanay Jesosy a fa tena te hitany fanahinay ianao te hampaharitra anay hatramin'ny farany ianao Andriamanitra ray ary ny ao am-ponao Jesosy dia atratraranay le tanjona dia le fiainana mandrakizay zany misaotra Jesosy satria mety ao anatiny mety fahajambany zay izy tao anatiny ny aiziny zay mety efa manompo anao izahay izy fa bedabe ny zavatra mety tena hoe fahatakarany sainay fotsiny Andriamanitra ray na nampianarina anay tompo fa tamin'ity fotoanandroany ity dia nanitsana kirana indray ianao nanao tena nisy voalina ra-panahina ny sonao indray Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny fanambarany teninao dia makasitraka anao izay Jesosy eo averina aminao ny voninahitra rehetrarehetra averina aminao ny fankasitrahana rehetrarehetra ianao le Andriamanitra eo amin'ny fiandriananao ianao le Andriamanitra manapaka ianao le Andriamanitra tena miasa ary tsy mitsahatra miasa eo amin'ny fiainanay voninahitra dia aoka anao reriany Jesosy eo alleluia amen dia tsika tiaka mahafan'Andriamanitra alleluia zay ny fotoanatsika manasanao indray a amin'ny heriny tahaka an'izao amin'ny telora eto amin'ity toerana ity a dia misaotranao zay manaraka amin'ny vantana koa ary mbola manasanao hatrany a hiaraka aminay a isaky ny alarobia tahaka an'izao eto zay dia manao fanetanana satria amin'ny heriny androany isika dia hiaino indraiky fampianarana tsisy kilema ny batisan'ny fanahy masina zay tena zavatra mahaliana tokoa zany a mahaliana daholo ny tenin'Andriamanitra zay tena hoe apiteto a fa manasanao a tena hoe hiaraka aminay amin'ny alarobia ho avy izao indray amin'ny 3 ora ny hianatra tena hiaino a ny tena fampianarana tsisy kilema mba mibatisan'ny fanahy masina amen dia mino fa hiaraka aminay ianao a amin'ny 3 ora dia ianao koa zay mety tsy afaka manaraka mivantana amin'ny tambajotra dia amin'ny 3 ora zay eto amin'ity toerana ity isaky ny alarobia dia asainanao a tena hoe tonga soa ianao anatin'izany dia mametraka ny mandram-peona amintsika tsiraray avy a samy tahin'Andriamanitra atao tsika rehetrarehetra veloma tokoa